Fatezako aloha nareo alina e. Claudia ihany ko. Jery farmasia zay ko. Taitra be mihitsy nahitany akanjona nisondra. Sady tsy amiko raha teo koa moa nahatongavany tomobile. Fa nisy inona aloha e. Tantaraiko andriaka Tantarao. Izay maleriva iny. Jarina tary amoron-dalana tary eo tsy efa poritra be hoy ny Patrika. Da avy eo izy elaela be tany dia nikoropaka be. Dia zaho no natahotra dia nakatoko ny varavarana tomobile e. Aika izy tia nienjehany elika avy any. Dia nibolisatra tamin'ilay tandrila ohatra ny kisilasila amin'ilay fasika ireny. Dia nipoaka tamin'ny tomobile aloha dia izy naratroko. Efa voninao ny sakafo maraina fa lasa izay. Mbola misy vina manko any am-piangonana zao maraina izao. Telo anelika izany ianao. Sy tena sao fahafonitra koa e. Efa atoka iny andray mbavilanitra. Ary maninona koa nareo zany e. Sa manao échauffement? Nahitanareo eky izay dia ilomany koa. Maninona koa Patira tsy mampiresaka e. Naikako izany e. Fangisangy anaka ity e. Ela be izany e. Ilomany ko nareo roa? Mira tsy haiko na ilomany na tsy ilomany fa zaho tena tsy ahy mihitsy. Avy koa ngaky monsieur Radova sy madame Virginie. Mba sy maman ve? Maman anarky izy mbola mikarakara kafe. Tsy fantatry nareo nefa mipanampinay ne lasa e. Zay sy mira raha tany amin'ny salon de thé nanao petit déjeuner. Mba tsy tiako koa zany e. Maninona raha ny téléphone tany an-trano dia nikarakarako chocolat, zaiko, croissant. Nareo koa aloha mihafahafa e. Misaotra anao. Za aloha tena tsy maintsy milomany kely zao e. Ndao loko iny. Afaka miaraka ve tsika isanao? Eny ary any dia akoho dia maka maillot. Mira, efinay bisikileta anao a. Fadreo sosinda. Fa amboarina mihitsy fa tsy zanaky ny lebantily Patrika dia tena mamboly geste mihitsy ataonao. Kinara moa. Za aloha tsy nieritreritra an'izany. Raha mety moa maninona ko. Raha tonga amin'ilay hoe narena mila vitana dia ahoana? Dia hoaniko ny anina ry Claudia. Sinona indray? Andre mitsara ary izay metrahana ny tongotra fa lalina ny rano. Io aloha na lalina ary tsy maintsy hitsofoka ao. Zay fa lasa fa tsy mahazo toy e. Azo mipetraka nareo. Miarabanareo aloha voalohany indrindra. Misy Radova. Mialatsiny fa mbola nisy dossier nidadavo kely tany an-trano ka izay nataratara kely aho. Fotoana fanaovana tatitra foy zao mialohan'ny dirana amin'ny dingana manaraka. Ary izy mademoiselle Claudia. Mademoiselle Paty. Asa mbaka ato amin'ny fivriny mademoiselle Claudia. Miandray Claudia zany tsika aloha vao manomboka ny fivriny. Eny tompoko. Milanaka nareo. Petrahanao. Misy resaka lehibe momba ny asa atao eto ka tiako raha raisinao an-tsoratra daholo. Efa vonona fa afaka manomboka angamba nareo. Ok. Izy any teny voalohany ary. Tatitra momba ny fankalazana amin'ny fahafolotona angamba ny tsara nomboana ny resaka. Oui. Ka anjarany tseny amin'izay Patrika. Avy eo manda manazava ny toeboly. Ary faranako amin'ny fandrahana ankapobeny. Ok. Asa raha nisy vaovao nentinao monsieur Radova. C'est bon, rehefa azo. Rasina tsoratra koa fa nitatotra monsieur Radova.
Angamba tsy ilainy zany fa misy document reto amiko reto monsieur le directeur. Ataoko fa mety tsara zay. Bon, mianao anareo ary. Efa ela ngana nanomboka vivina tao amin'ny birao tao. Voateo i Claudiana ampiantsony monsieur Radofany. Tsy maninona fa rehefa avy eo miverina miresaka amin'ny Diatale. Dritondritona be ne izy niditra teo zay e. Fomba niany zany ko. Hafahafa mihitsy raha fijeriko azy teo ka nisy nitady-dresaka indray angamba. Tady-dresaka ahoana koa? Tsy ilaozan'izay tsy hisy solelaka ne. Mba raha tsy feritreritra kosa ianao amin'izany Patia. Marina aloha fa tsy tsara miahihany namany e. Nefa ilaina ihany angava avy olona indraindray e. Ka inona ary nrenao ohatra? Ilaiko fanazavana entitra ny resaka momba n'izany famatsiana hena sy legioma atao amin'ny hôtely zany. Raha ny tebola atao am-pelantanako aloha dia efa voalohantsika daholo tamin'ity volany ity. Ary azo porofina daholo zany. Misy taritasy momba zany. Mba tiako enona ny feonse raha olona. Olona nametrahako fitikosana nisy amin'ny fitantanana an'ity hôtely ity. Fataro tsara fa raha miakatra fitsarana zany resaka zany. Mety korosofana ny orinasa azafady e. Marina mihitsy aloha zany teny monsieur Radofo zany. Tsy resaka ara-bolaina ny tsinona ny hoe hain'ny hôtely fa na ny fatokisan'ny olona azy ny atsarany zavatra mena client. Inona no ambarany se? Sa misy ifandraisany se amin'izany mpamatsy hena sy legioma zany? Za tokoa lolona no ofra tamin'izy ireo e. Ary tsisy olana mihitsy hatramin'izay fa tena nagaga azy ao. Za aloha manao hoe rehefa tsy mahafa-po ny atanao menitsy aloha ve miovava e. Ka tsy azoko ane nareo e. Inona ny tsy atakarana olona sy mandany zany resaka zany? Tsy fantatra aloha izay fahamarinana e. Fa tao hoe kisonisy vovalo no niditra tao amin'ny resto tao. So ihany fe tamin'ny Patrika aingana le izy a. Dia natao aiza le izy avy teo? Tsy fantatro. Zany angeny tenenako anao hoe nidritondritona be monsieur Radofo niditra teo e. Azafady fa manapaka andresaka ireo matamin'ny vero a. Misy ilainao nga ranja? Saika resaka vetivety amin'ny Paty fotsiny a. Nefa tsy maninona fa rehefa avy ao amin'ny veriny e. Miresa eo nareo fa lasa ho hita eo ihany ny amin'izany ry Paty a. Voatel miraka tokoa. Ay, arovina le izy. Andrasy rapitso. Misy ka. Ay, amin'ny anarany izy. Eny ary. Ia. Mandrapena tokoa. Madame Ranja, fa maninona ianao? Misy anapiko anao? Misy serviette de table roa ambin'ny folo tsita ma. Maharary mihitsy ny ndeoko mieritreritra azy. Zay neny efa nyteneko any tanty very teo e. Tamin'ny oviana sa zany ny tsita? Tamin'ny farany herinandro teo ngamby e. Lozy ty. Saika olazaiko any mandana monsieur Roella ihany. Nefa sao anao sy maty mizely Paty? Oka mihitsy aloha ka. Zareo arao mbola tratry ny ampamoaka be mihitsiko. Fa misy inona ry Paty a? Sasarotana na raha monsieur Radofo fa dia raisina fepetra. Na fanavozana famatsiana ny hena ho atsika. Na fanaraha-maso fidiran'ny entana eto amin'ny hôtely. Tsy aloha ve raisiko tanàna manokana amin'ny fikarakarana ny momba ny restaurant? Fivoriana manokana nanapahana zany Patrika. Fa isotsika dia misaotra ny Radofo amin'ny fahalalan-tsaina. Tsy te andrehan'izany intsony ato amin'ny hôtely a. Mademoiselle Claudia, mila anao any amin'ny birao rehefa avy eo. Monsieur Roella, toizanao fivoriana. Zay. Efa atenda mihitsy ny haiko a. Fa raha teny avy client aloha vao hita le hena. Tena zava-dozy.
fa izy anazan'izany tamin'ny Ratofy ka izary mbola tsika nytany an'izanyka hatramin'izao nge zany dia i Patrika any mbola nahita ny olona resaka daholo tsy afenina tokoa aloha fa tena zava-doza mihitsy ny zavatra iny raha ohatra ka nitranga teo dia natao sy aiza le elako Patrika dorako any amin'ny fakoka ka tsy naneny toetoerany hotely ny fofokena tsy fantatro aloha za aloha efa ny andrasaka any ny mora mibarbeko io fa dia tsy haiko asina ary tsy azotsika fototorona hatrany am-potony veo izy tamin'ireo mpamatsy ireo nanome an'izy iny tsara zay hevitra izay nefa misy lafiratiny ihany koa elybe mantsy ny resaka raha ohatra ka ho atao fanadihadih iza no vo sy ny hotely ka efa nanolo tena ihany sery Patrika dia akinina amin'izay zany a fitadiavana mpamatsy vaovao raha misy tsy tombana amin'io a dia seny tompona andraikitra mazava ekena tale mahazo mandeha daholo ary raha tsy esy fanontaniana manina angamba mila mijanona ketry fa mbola ilay boka aloha fa iny madame Virginie mahafatifaty be za ve kanjo madame Virginie zany a merci Paty t'es gentil fa iranja nga tsy miasa no mijorojoro fotsiny eo eny madame lasa iray aloha manina ary ny olona mivalombalina toy ireny ary mbola voly anga monsieur Ratofy oka ihany ka aleoko tonga dia makany amin'ny birao any mila mahilotsaro tsika ary Claude a tandremana tsara na ny vavavoaka na fietsika indrindra eo masony raha olona sarotra ihany zany mila ho lasalasa foana ny vavako le tsika mivory reny ka raha misy fotoana ifanaovana dia telefôna ampiasaina mety isy atsikaritra ihany raha ny poste fixe raha zandroko vavy izay ma tsy be nofonofo ka tsy haitsony fa izy ty resahanao ipativa izy indray Ratofy ay ve raha mila miresaka amin'ny telefôna tsika dia mandana mivoaka ny hotely dia publifôna ampiasaina ndray kosy mba hividiany portable moa za hitanao amin'izay nge anao na amin'ny alina raha miantso anazy tsy maninony portable dia rehefa mividy ianao dia le kely mafatofatotra anareo mba vidy mada jereo kely kaiky ike vola rehetra azo anoana ny asa-panarenana saika diako koa volavolaina le dossier momba fangatana fomatsiam-bola ara-bola ao amin'ny banky efa tonga amiko daolo matsy ny dossier an'ireo manao tolo-bidy le anao ny asa arona ingatale raha tsy madiso manina raha mba mingataly ana le dossier ay dasy fa lefako amin'ny broceur rehefa aveo zay zany fa manatosy ao amin'ny broke raha ohatra ka tale misy fanontana mba misotra betsaka ihany aloha tamin'le resaka famatsianaina teo mba nitony vetivety Ratofy za mantsy teny efa tenda misy leko tamin'iny tena tsy mitombona ny fijeriko n'izy iny ramande hita hoe zavatra natao ho anasoketana fandarana fotsiny za koa aloha raha hevitra mitale amin'izay fa hevitra ihany a manina raha toizana ny famotopotorana sa ahoana dia ahoana izy ifanasoketa samy tarana sarotra antsika ka tsy voatery olona tato amintsika nge nanao ratsy tamin'iny mety ireo mpamatsy en'ireo ihany tena nanao vinany tamin'io ka raha izany eny vao teo ampidirana ny ena dia voasakana sa le olona nandray ny ena tsy nanao ny asany izy moa mandray ny ena tsy Patrika ihany ve sa tsy tao izy dia olona hafa nitao an-dakozia tao mila famotopotorana manokana izy zany ringatale raha ohatr'izao
satria ohatra mifampidipiditra be any masy le raharaha dia vonjeo ny asany se fa anjarako mieritreritra an'izay madamzakely fa nobedesinao nga tia Claudiany tsy embotsembokoatra zao fa inona indray ty fombanao miditra brotsy mandondony ty ry Virginia fa inona mahataitra anao amin'izany tena vehivavy manomboka tsy malala fomba indray ne ianao zany fa misy afenina ngato mahanoatra zany ianao Radofa andeha amin'izay raha tsy misy lalao anaty fa hoaizy Claudia ndana karakarao ty telefôny ty fa mandreraka be a tsy misy natonalité na kely ary mahazo mandeha no eny tompoka mandra-piona madama kely no mihitsy raha ianao ty amin'izay ndray eo masony mpiasa manao an'ireny fihetsika ireny dia miomany ianao fa ataon'ny olona resabe eraky ny hôtely ny toetranao tsy vo andro any ve Radofa ny nahalalako anao e motezitra ery anao vo nihitra tsy nandona teo a ka ahoana any tsy ho tezitra ary raha olo hafa miresaka amiko ato amin'ny bro dia ahoana haiko foana zay lahtsiny fa resaka hafa resahana fantatro ny setroka sy ny tomany mandreraka na mijery ianao ary ny ianao araha moa zavatra fa tsy misy aza foroporononako fa zanak'izy mialy zanako sa zanakao sa modinao fanina anomboka indray ianao ry Virginia ny resaka momba amin'ny mialy ane efa vita sa tsy zay dia mbola tsy tezitra lazao zay marina sa zany anytany amin'ny Claudia mampitandrina anao azafady a oka tsy fanala baraka aryzay mio aa ka ndrosany ambrotsika sa dia mbola mihafahafa amiko foana mantsy ianao ty romanda tsy mihafahafa aminao mihitsy ika manaja anao a fa zay anao koa ohatra nitampoka be nyfahatongavanao sy maro sadakatra kely any fa mialatsy manda mba afaka manampy kely avy ianao inona nefa ny azoko anampiananao ohatra misy resaka tsy azoko amin'ty comptabilité ty mba sary hoe soko maso kely izy zany hitako ty fa raha tsy madisa iza ny tena ilanao fanampiana directeur financier ve sa mpampianatra sa amin'ny manamana tsotra foa zany fa inona ny mahasamihafa an'izany fa tsy azoko raha directeur ny tadiavinao dia makany amin'ny brok tsika any a mamaly izay fantaniana rehetrarehetra mipetraka ao raha mampampianatra raha mampampianatra indray sarotra raha mampampianatra aloha satria tsy ampy tableau ny décortsika raha etsika dia aleo ianao namako izany no ataoko e izay ny tena tsara ka fa aloha nga ianao mandalany an-trano e sa zany manenao reo izay tena mety dia aleo zany ianao tonga ny amiko raha riva e ormiora mba vazovazony ny ahiny e fa ianao aloha ny tena tianao antaniana amin'izy ty e kefa hoe any aminay zany raha riva ko inandray ary dia mialatsiny aloha monsieur le directeur fa nanelingelinanao ormiora anomboka indray anao sy mivazivazy ratsinao io a zay nge ariva be vo miravy e miandranao foana e sady za sy tia modialy zany ka fantatra any karte misy anay iny rehefa andry eritreretina zay fodinao e
koa ny resaka rosibainina tao a misy horesahana kosa angamba tenena moramora aloka saika ny tapoany sambo a saika ny diran'ny rivotra ty matamabe ve za nisenga nangolango andrabainina tamin'le portable iny mihitsy nge niditra tampoka raha matoa e de kobo ve saika aloha fa saika sirika raha bofy any tsy ko azany ho ah na hoe liona hoe ane tsy maintsy ho siriny any foana lozy rabainina saika mme aho editra be misy le ry am'izany ny teny hoe andana karakarao le telefona fa mandreraka tia miresaka amin'ny telefona tapatapaka lavo ty manaikinaiky anao koa raha fotsy am'izany mbola sakinanananaka tonga de nitsaitsaika zao fotsiny ataovy zay azahoanao farak'izay aingana an'le portable fa tena miasa amitsika eo anandaminatsika zay dingana manaraka eo a iny any 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 de azoko mbola miandra n'izy mitsamina fotsiny ao na ifamalina ifandamina mila fandaminana fa tsy azo sangisangina ny asa ry Virginia impiry moanina merimberina an'izany aminao tsy mila valy aminao a raha dofa raha netiny nataonao a ekeko fa nisy tsy netiny nataoko teo nefa nataoko izany satria misy zavatra manindry mandry anahy mba fantatrao moa hoe inona mi zavatra mitranga ato amin'ny hotely tsy fantatro izany raha tsy lazaina zangapa amina ena misy voavary nisy napiditra ao amin'ny restaurant ahoana tsara gaga ianao dia ny client ve nahita an'izany raha dofo so ihany fa mbola misy olona tsara mipiasa atao amin'ny hotely hitan-drahoelona ny rahoelinao ohatra ny olona matory androko misora ihany ianao amin'ny patrika fa raha t'izany angamba dia ho hafa baraka tsy kelikely ty hotely ty so ihany izany marina ary zay ny tsy fantatrao secrétaire de direction Claudia dia izy nasiako ny tsikilo ny zavatra rehetra miafinafina rehetra any ambadika any tiako dia tiako ny tsy ampilay filazany hotely fa mampilaza aminao ara dofa aza verina amin'ny fotsony ny tantaranao tony tamin'ny aly resaka efa vita re zany Virginia oka no avy